izay vondrona ny fikambanana amin'ny district fito mandrafitra ny faritry Sofia dia misaotra ny filoham-pirenena Rajaonarmampiany Eram-po Eran-tsaina ny amin'ny fanomezana fitokisana ka nanendreny an'Andriamatoa Solonandrasana Olivier Mahafaly ho Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta izay zanaka malagasy mipetraka any Sofia, any amin'ny faritry Sofia. Misaotra ihany koa ny amin'ny fanendrena ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ahitana ny ministry ny tany sy fizara-pahefana satria izy Premier Ministre, izy no ministra. Ahitana ny ministra ny asa vaventy Andriamatoa Razafimandimby Erika, ny ministra lefitra misahana ny raharaham-bahiny miandraikitry ny fandraisana sy fampivoarana atao Andriamatoa Rafatrolaza Bara Emmanuel. Miarahaba ireo mpikambana rehetra amin'ny gouvernemanta ary mitsodrano azy ireo izahay agnatiny fikambanana Sofia miray mba aleo hahalasana amin'ny adidy-goavana napetraka ny filoham-pirenena izy ireo. Sitraka eto matory izao fitiavan-dehibe avy amin'ny filohan'ny repoblika ka hovaliana raha mahatsiaro.